Fifaliana ho anay avao amin'ny distrika n'Ambohimanarina no miarabantsika tratra izao folakandro ny sabata izao. Misy hira vitsivity ireto ifanesy atolotra ho antsika koa dia menofinaritra ary tompoko. Aku nani
tsy namanao fa mivavaka sandratrao de ho fanambinanay mivavaka sandratro ho fanambinananao fa tsara ny mifampivavaka ny fiainana tsy vita raha tsy arambavaka io fiainana io tsy vita raha tsy fampitondram-bavaka sandratrao de ho fanambinanay mivavaka sandratro ho fanambinananao fa tsara ny mifampivavaka ny fiainana tsy vita raha tsy arambavaka io fiainana io tsy vita raha tsy fampitondram-bavaka mivavaka sandratrao de ho fanambinanay mivavaka sandratro ho fanambinananao fa tsara ny mifampivavaka ny fiainana tsy vita raha tsy arambavaka io fiainana io tsy vita raha tsy fampitondranam-bavaka
iakufana tsy misy nitoana mijoro anatrea ny ray miangavy mafy mifona hoay umendrika mandrakizay tsy misy ze sosio nitakana kamendrika iakufana miobe ho an'i Jehova ary tany rehetra manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana aoko ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana misaora azy mankalaza ny anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famitampony ary miatra amin'ny taranaka fanamandimby ny fahamarinany nde hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny hira voninahitra ane voninahitrane ho an'Andriamanitra tena saotra lazaso akasandratra hoavo lehibe ny heriny lehibe ny asany marina ny didiny manambara ny atsarany zao rehetra ary zao mankatony teniny ka mirindra soery mba hiderany pary eny andanitra maro sy mamiratra ny ety antaniko sesena sady kanto ory olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy
niraoriko mba ho volamena tsara tompo andriamanitra aokany voavotra iray feo mandrakiza ankalazanao atrany eny fitiavanao sy ny famindramponao vonina itroanao tena lehibe Jehova. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra ô rainay be voninahitra any an-danitra, misaotranao izahay amin'ity folakandrony sabata ity, noho ny fahasoavanao dia manatrika izao fotoana izao ny vahoakanao na amin'ny alalan'ny radio Azis na amin'ireo tambajotra maro samihafa. Tompo Andriamanitra io mangataka ny fanatrehan'ny fananao masina izahay, ampitomboy aty anatinay ny fanantenana sy ny finoananao, aoka idera sy ankalazanao mandrakariva izahay amin'ny ataonay rehetra, dia manampianay ary aoka mba azahoanay hery tanjaka izao fanompona izay atao eto izao, amin'ny anaran'i Kristy no angatana izany. Amen. Falomerabantsika tratran'ity fotoana manokana ity, sabata manokana izy ity satria fifadikanina maneran-tany ao anatin'ilay programa ray dia faly miarabantsika tratran'izao sabata riva izao, ary mirary ny soa sy ny fitahiana ho antsika mpanaraka tsirairay avy, na manaraka amin'ny radio ianao na manaraka amin'ireo roy maro samihafa rehetra, ny FB sy ny YouTube zany dia ny firarianay ny fiadanan'ny tompo anay ho amintsika tsirairay avy, ary tsy saramaina isika manaraka izao programa izao fa ahazo hery sy ahazo fifaliana mandritra ity sabata riva ity. Maro ny programa izay ho arahantsika amin'ity hariva ity, programa manokana ary inona fa afinaritra sy ampahery antsika izany. Ao ny fijonona vavolombelona, izay fijonona vavolombelona tena mampahery tokoa. Ao ihany koa ireo amboara-tononkalo, ny tantaran-tsehatra izay ahitantsika ny sombotsombon'ireo ny ainan'ny kristianina tanaty fiboana. Ao ihany koa ny fampianarana ny fotom-pinoana ary atao aparateny, kanefa tsy ny kely indrindra dia ny fampaherezana farany izay niarahana amin'ny pastora ny distrikana Ambohimanarina, koa dia manentana antsika anjoy hatrany izao programa izay atao sy fandaharana karakaraina eto amin'ity onjam-peo sy ny FB sy ny YouTube izay roy maro samihafa arahantsika izany. Fifaliana ho any miarabantsika tratra izao sabata takariva izao, ary amin'ity folakandro ity dia mbola fifaliana ho any mizara amintsika amin'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako tamin'ny volana août teo dia may za. Rehefa may dia anisan'ny may tamin'izany ty tarehako ty. Rehefa nahatsiaro nefa hoe may dia nandohalika misaotra an'Andriamanitra satria tsy maty fa mbola velona. Rehefa vita mivavaka fisaorana an'Andriamanitra dia noroso amin'izay tamin'ny fitsaboana. Tena marary le may mangily firy, ary tena nahatsapako tao anatin'izany fotoana izany fa niaraka tamiko tokoa Andriamanitra, satria na dia teo aza zany zava-nisy zany dia tsy nisakana mihitsy tsy hanao ny asako zany zavatra zany, ary dia nahatsapako hoe neditra tsehatra teo amin'ny fiainako feno Andriamanitra. Ary dia izao hitantsika izao io le tarehako anisan'ny may, anisan'izany tony tanako tony dia may. Izy saorokan'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany satria
na tsy ary maivana na dia tao anaty mifangirifiriana azy ary za dia miteny amintsika fa tena tsara io Andriamanitra izay ivavahantsika io ary ny olona tsirairay avy dia afaka mandray an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Mpitoro teny Kalamanjana fa tsy nasiako tahotra mihitsy sady tsy nasiako hianatra mihitsy no nitondra an'izany endriko tao anatin'ny fahamaizana izany teo anivon'ny olona izay nanaovako ny asan'Andriamanitra. Androany dia manentana antsika tsirairay avy aza misaraka amin'Andriamanitra fitiavana io Andriamanitra io ary tena fitiavana ary mahafantatra an'izay rehetra manjo antsika tsirairay avy izy na mora na misarotra. Omentsika voninahitra foana izy sao afatrafatra aminareo aza misaraka amin'Andriamanitra fa omentsika azy foana voninahitra mandrakizay mandra-piona. isaorantsika ary zareo tamin'iny programa manokana teo iny izao ndray kosa tsika dia anaraka fifanana ara-baiboly. Zao zany dia faly miarabantsika mpanaraka ny fandaharana kilalao ara-baiboly sy ny reo olona malaza ny fifadikana sy ny olo mivavaka ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Zao tsika de hitsy amin'ny mpanjaka anankiray, mpanjaka ny Israely izy io dia nitarika ny vahoakany
ho amin'ny vavaka sy ny fifadikanina rehefa niatrikady ary ny akohoka tamintamy mihitsy ny mpanjaka io a manoloana zany ady zany ary de mivaliany Jehova izy tamin'izany ady natrehany zany ka nitondra fandresena mivavaka zay nataony iza le mpanjakany i Josaphaty izay mpanjaka zay mpanjakany Joda ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy fahavalo ambin'ny folo. marina ny valiteny hitra fanotenena manaraka tsika misy tovolahy anankiray tia vavaka ihany koa izy io ary intelo isan'andro izy no vavaka manandrify any Jerosalema iza zay tovolahy zay Mazava loatra angamba fa i Daniel zay tovolahy zay mpaminany lehibe fahaefatra Daniel na toko fahaenina andininy faraka ambin'ny folo ny toko sy andininy misy azy. Ary mba izandray ary no mametraka fanontaniana ho anareo. Misy vehivavy ray a naprafesiny io vehivavy io kanefa ary nomena anjarany roa mihetsiketsika amin'olony teo mpivavahana izy ohatran'ireny mamindovay ireny izy ary zany vehivavy zany iana izany vehivavy zany ary iana zay tsy iza fa reniny Samuela mpaminany hitatsika zany ao amin'ny Samuela voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo sy fadimy ambin'ny folo. vehivavy ray indray ary raha mbola vonona ny azoto anao nareo. Izy lay vehivavy ray any fady ihany ary tsy nihinana na nisotro nandritra ny atelona niaraka tamin'ireo jiosy namany izy zay vehivavy zay. Zay vehivavy zay de tsy iza fa Estera izay babitany Persia ary lasa vadiny mpanjaka. Hitatsika zany a eo amin'ny Estera toko fahaefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Farany zany ny fanontaniana apetrako hoe lehilahy mpanjaka indray no apetrako amintsika izy ty lehilahy ty rehefa narary izy de nafarany Jehova afaro ny akohonanao fa ho faty ianao a fa tsy ho velona de nihitanao tamin'i Jehova izy zay mpanjaka zay. Mpanjaka ty vavaka tsy izy zany fa Ezeka mpanjakany Joda. Hitatsika zany a ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ndendray ary ametraka fanontaniana aminareo mirahalahy ny tenako mikasika ny ao amin'ny reo olony vavaka ao amin'ny filazantsara. Ny iza ary zao lay mivavaka nandoalika nanatrika amin'ny fatika nanao hoe ritabita mitsangana dia nahira ny masony de niarina izy izay lehilahy zay. Ny apôstôly Paoly zay Petera Petera voalohany toko fahasivy andininy fa efatra rehefa nanangana ny Dorcas tamin'ny maty izy. Iza ndray ary ilay lehilahy anankiray izay ny fadianina nandritry ny 3 andro ary tsy nahita ny masony ary tsy nisotro rano izy na ninakanina ary Jesosy mihitsy nilaza hoe indro efa mivavaka izy zay lehilahy zay. Aleo raisiko ndray valiteny tonga de jerevantsika ny anisan'ny apôstôly toko fasivy andininy fasivy de ny apôstôly Paoly zay raha. Ary zao ndray nisy lehilahy anankiray tena tia vavaka be izy io ary
nahazo fanambarana maromaro izy io a ka na de niteo anatrehany anjely ara de sakay koaka teo anatrehanyilay anjely izy nivavaka taminy koa dia nitenenin'ilay anjely izy hoe Andriamanitra ihany no ivaovao izy io lehilahy io. Ny tantara eto zany de mitoritsarika amitsika amin'ny apokalypsy toko fa 2:20 tsy izy zany fa i Jauna tany amin'ny Sopato moa. Eto indray de misy lehilahy anankiray malaza izay nivavaka nandohalika ka niantso tamin'ny feo mahery hoe aza tao elony ane izao ota izao ry Jesosy tompo atolotra aminao ny fanahiko. Iza zany lehilahy tia vavaka izany. Mbola misarika atsika ihany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina andininy fa 5:30 ka hatramin'ny 5:50 ka hatramin'ny 5:50 ny tantara eto zany de milaza Stefana lay olo mivavaka ihany koa izy ary feno fanahy masina mihitsy io lehilahy io. Ry ava-malala ny tantara fo izay nataonay telo mirahana teo de mitarika atsika ho amin'ny fitiavam-bavaka sy ny fivadikanana satria Andriamanitra de miaino na de ny mpanota aza ka rehefa entintsika amin'ny fivadikanana ny vavaka zay atao ary entina ny fanetretena de miaino atsika Andriamanitra ka zay zany de mitarika atsika hoe mba azoto ivavaka ny tsirairay avy indrindra fa amin'izao vanim-potoana zao ary an'olo tena amin'ny fivadikanana. Misaotra toko koa nahatra hatramin'ny farany. Amen. Makasitraka ireo nikarakara izany fifanana baiboly zany zay mampatsiahantsika indray sy mamofoa ireo fitadidiana ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao ndray kosa tsika dia anaraka ny sary mietsika anehoana hoe nanahoana tokoa moa ny fiainan'ny kristianina tany anatin'izany fiboana izany.
ny andro moty zoma azafady hoe ranga saika anontany anao a sabata mantsy raha pitso sao siky ty ho diso diso ahoana raha matoa ny anany masaka ao andoha ny anohany no tafiana na dia ola zay anao be ahina sy mpitady fanampiana amenany hoe zao roneny valana reto anombenombeny nanao fivavahana dia zany foana tsy ahoanao mihitsy ny kibo efa naona dia azafady raha matoa mba havetsykely aloha fa ajao ilay metatra fa za dia metraketraka satra ne tositosy na dia anala volofotsy saingy misy kasibosy ka za indrindrandrindra neny tsy anaovana tsy rambina ndo etoraka hibebaka anamafisana finoana anaovana tsara ambina misotranao ry tomposoa fa nomenao sabata iray koa afahako indray manompo tompo hovainy foko aleo aloha za andeha hiomana ka na dia ato an-trano ihany a dia ataoko toy ny any am-piangonana ny trano a alamiko ho mety tsy sanatria anaova-pety fa hiderako ilay tsy toa ilay Andriamanitra inoko a sy tsy manam-paharoa oranga avy ianao aty ireo ny akanjonao anaovy ataovy izay mba metimety a dia esory koa ty kasikety ao ana tsara hoe roneny fa nga hoe tokoa zao ny anjely e ianao aza manadala fa zay anaovako eo dia tsara zay indray ianao dia ny laoka aloha jereo vetoko aiko avy eo anao manao salady jereo fa lesona sahady sahady ono ary se andao mba hiaraka andeha hoaiza mity kofinma sa mahazo mamay anga andao ry se mba hampahery a tsy tany senga ary ngarabely andao mba hitsidika azy menakavy ampahery a fa tsy hanala azy ay ve mety mihitsy zany teny ihany koa zany no anaovako androany sady zay mba mahafinaritra ireny efa tsy nanaovana naharitraritra zay ngeo ay atoandro ihany na ty lavalava ny herinandro ndeha aloha akaina toritory isaitsaina rangaho mbola sabata ane zao e andeha eo zao le fampiofanana io akamonao io a mereny ianao teo fahazatanana dia raha matoa ty lanitra dia nafitohana tsisy anararotana le andro fiboana oyo ovenareo e iza koa zany dana hoe jereo zay ihany re zareo a mba mangivangy anareo mandroso way ary torisefo ie fa nga marefirefo ka mba makamakaina fa tsy hoe malaina tsy izany mantsy ry zareo fa tonga izay mba ampahery anareo na tsy ampiangonana aza mantsy ilaino feno foana ny vatsy vatsy fa tsy tiano safameno mba omeo zay mantsy tia nahazo teo fa tsy tenin'Andriamanitra ka reny ihany mantsy ny maharitra tenin'Andriamanitra amoaka vola vidy lesona edina amity valanaretina sao dia zany le mampiesona oringarabery a saosanatrio very fa ny fanahy mila tohanana ny tenin'Andriamanitra mila raisinao an-tanana aroa no ary izy mivady nakaizy rina azafady rina ie to tsy hitako etona nefa isika ray finoana rina iny lasa mbola nitady ny fiainana nga vazivazy za raza mahita asa eto nefa tena tsy lasa ndray kosa ry zareo a dia ny sabata zany tavela teo za indrindra nerakizy e mampalahelo izay tsy izy za zao ato miady rery a ny ankohonako ahiko very mahereza ray aman-dreny a ndao hoe tsika mbavaka ireny ary amin'izao fotoana izao a anova fenitra tsotro izao tena voninarakizy fa tsy hanao ambizizy moa eken'Andriamanitra ny nanitsahako maharitra le sabata mahafinaritra vonina ny ovafoana hosoloko zao mipataloha sady ity survety raha mivavaka tsy mety dia olazayntsika koa irina raha tonga eo sosindreny tena maro isaorany anareo rakizy a zao mihitsy ny tena izy toy izy ary mahereza fa nylalantsika koa mbola mideza paherezy efa trotraka dia atsanganiny efa potraka fa ny fiainana tato zao teo
asa fotsiny raha tsisy anareo sady ny fiainana eto an-tanany tsy mba haya tsara zany e vo mainka azy io iaratsiko aoko tsiko tsara vatsy eno vatsy tenin'Andriamanitra dia mivavaka maharitra dia miaraka isika ka naretina alokisa ijorotsika tsy hivena fifavonina itsena na Jesosy andrasantsika androvany paradisa. Amen. Honoa ranabavy ahoana zay ranada afaka mianao ve ianao azafady mba miangavy aso azy tianao ambara fa angila tsofina ianonao eny ary andeha ao ha I will go fa andeha aiza ianao amin'izao etambenao zao dia fa mihitsy reny tiako lazainy ialo eto ary ko tsy maintsy andeha izao etambe izao indray tsy hoe ity novombiniko fa mba anampirofoko anambara fahavononako zay vao maika tsy azoko fa ino ny ty lazaina fa nga dia dia lavitra anao taona hoe hanangona heritsaina sy etambe toy izao eo indrintsika re ary io ilay olazaiko anao efa elany ny andrasana efa irehany koa ny kasana ny eto an-tany ange efa ola hoe isika reto tsy tokony hovariana fa mila miomana mila ihany koa mandao zany angerana dara tsy vitany heritsaina sasay fa mila vitaina aloha ny asa marobe zay sy vo afaka mandeha zay tokoa mantsy ny saika tsy hivoko fa sao adinao fa felany ety dia tsy ianao irery ny tsolatsolanao ao fa mila namana voavolavola miaraka aminao misy boky izay aza mo mba efa novakiako manambara toy izao zay tsy mety ho adiniko iny tompo iny a raha iverina avy ao an-danitrano ka hidinao aty andray izao sy anao dia izay tany ao atany-boloboka ihany miasa fatratrako izany sy tena hita ny milofika ambavaka tsy lany hitany hoe mifofotra manomana ny tany dia ireo ny tokony modely mialohan'ny dia antsika eny ka inona ary zany no azontsika tao alohan'ny alana mba tsy ho bela zao ndao miroso ampiriso ny fiangonana zarao fahamarinana ireo izay mbola tsy nandre azonao atao mivoan-dalambe mba hitaona azy ireo hanambara hoe andaontsika andeha I will go we will go and you zao sika dia tonga eo amin'ny vakiteny fanahy faminaniana izay famtinana ny bokyny tanamasoandro ny fahasalamana toko 5 izay mitondra ny lohateny hoe fanasitranana ny fanahy betsaka tamin'ireo nanantona ny Kristy ka nitady fanampiana ny tompon'andraikitra tamin'ny izay zavatra nahazo azy nefa tsy mba nandany tsy hamonjy azy ireo anefa ny mpamonjy anisan'izany ity lehilahy izay marary ny paralysisa ity izay tany Kapernaona tahaka ilay boka dia efa very fanantenana tanteraka ny hositrana ity marary ny paralysisa ity ary vokatry ny fiainana ny lomanosana tao anatin'ny fahotana ny aretina no tsapany natonga izany ary tamin'izany indrindra izy dia nandeha nitady fanasitranana tany amin'ny dokotera tany amin'ny fariseo ka nefa tsy navonjy azy izy ireny vao mainka nampalahelo azy ny zavatra nitranga satria ny teny ireny avy amin'ny ireny fariseo ireny dia ny ampangana azy fa io aretina io dia vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra ary tamin'izany indrindra dia kivy izy ary rehefa kivy ity lehilahy ity dia tamin'izany fotoana izany no nandrenesany ny asan'Andriamanitra ka dia vomaika indray izy nianahery indray izy tamin'io fotoana io ary nahazo hery izy ary tamin'izany izy dia nino tanteraka fa afaka nampy azy i Jesosy ary tamin'izay indrindra dia nanana fandriana izy hoe hositrana ka raha misy mibata azy eo amin'io fandrinana io ho eo amin'ny Jesosy dia atokotoko izy fa hositrana nanana fandriana ihany koa izy fa hiala ny faratsiana irehetra ary tia indrindra raha ny bebaka ka hanantona an'Andriamanitra ary tamin'izany indrindra dia nanana fandriana izy fa hiaona amin'ny Jesosy araka an'izany dia nafinatra satria niangavy andreo namany izy mba hibata azy teo ambonin'ny fandriana ho any amin'ny Jesosy ary dia tamin'ny
mpifaliana tokoa no nandraisan'ireo namany azy a izay mbata teo amin'ny fandriana io hoany amin'i jesosy ary efa tonga tany amin'i jesosy anefa dia indry fa feno olona tao amin'ny efitrano izay nisy an'i jesosy ary dia tany tokotany ihany koa dia feno olona ihany koa verihevitra nefa nisy hoe ahoana efa tonga eto aiza ny lalana le kanefa dia nanana sosikevitra indray ity marary mparelysisa ity niteny tamin'ireo namany hoe hoentinareo eny amin'ny tafo ny trano ary eny zany no ampidinina ho eny amin'i jesosy dia nankasitraka avy hatrany kosa ireto olona reto tsy mba nandà fa avy hatrany dia nanatanteraka ny zavatra rehetra izay tian'ilay marary na finahitra ny zavatra nitranga satria nahoana ozy ianao tafapidina soma tsara teo amin'ny tongotra ny jesosy ilay marary ary nijanona ny toritenin'i jesosy ary dia jery azy daholo ny olona ary tamin'izany indrindra no nahonena ny mpamonjy ny mason'izay miparipary mba te ilan'izany fanasitranana izany ary dia efa fantatry jesosy fa mila fanasitranana izy ary fantatry jesosy fa mbola tany an-trano dia efa nibebaka izy ary fantatry jesosy fa tena ila hoe iona mihitsy ny atongavana eo ary dia hozy jesosy tamin'ny feofeno fahalemem-pana hoe anaka matoki voavelan'ny elokao fa nanina moa jesosy ny teny hoe matoki voavelan'ny elokao satria ty lehilahy ty alohany nanatonany an' jesosy dia efa nanana fibebahana talohany nanatonany an' jesosy dia nino izy fa hositrana ary dia indry fa nitanterahany jesosy ny fanasitranana teo amin'ity lehilahy ity zavatra mahafinaritra dia afaka androfon'ilay le lehilahy ary tao anatin'izany izy dia tsy nahaloha-peo satria diboko ny hafaliana loatra tamin'ny zavatra niseho ary teo amin'ny jesosy izay nisy olona izay mba nitsiritsirika dia nisy fariseho ihany koa teo mba nitonga ny ainao jesosy fa inona natongavany teo ny hitsikera ny hanao zavatra izay hanambabona ny jesosy izay hanamava an' jesosy kanefa dia tezitra ity fariseho ity ka tao anatin'ny fonony tao dia ozy nataon'ilay fariseho tao anatin'ny fony hoe ny teny ratsy izy iza no afaka manafaka ny fahotana iza ny olona afaka hamela heloka fa tsy ny iray ihany kanefa todika tamin'ny mason'izy ireo jesosy ka ozy jesosy moa va tsy afaka manana fahefana ny zanak'olona tsy fantatrareo fa manana fahefana ny zanak'olona amela heloka ary tamin'izay indrindra dia sina ireto fariseho ireto ary ozy jesosy hoe mitsangana dia betao ny fandrinao dia nafinatra satria dia lasa ilay marary mparelysisa nitondra ny fandrinany ary isaky mandeha mandingana manavatsava ny olona izy dia ina zavatra nitranga ozy ianao afaliana fiderana mandrakariva no tranga teo amin'ny vavany ary ny afarany dia tonga tany an-trano izy ary rehefa nifankanena tamin'ireo fianakaviana izy dia name voninahitra n'Andriamanitra ny fianakaviany ary tsy vita name voninahitra n'Andriamanitra ny fianakaviany fa niarana nompo tanteraka tamin'ity lehilahy ity ny avatra dia izao hoe vitan'i jesosy mampiaiky ny olana rehetra hanaiky ny fiangavianao rehefa ilainao izany ka mitiany ity raha marary ianao dia naro ny toetra nyity lehilahy ity mitsangana makanesany amin'i jesosy mitsangana atolory azy ny fonao ialao ny fomba ndratsy rehetra mibeba ary rehefa hoany any jesosy ianao dia izao hoe nisaniza ny anakiva ianao dia azakifa jesosy rery ihany no afaka hamela ny elokao ny olona dia manakivy ny olona dia hitsikera fa zao fotsiny hoe manatona jesosy fa ombanao izy ary izy no vahaolana akaiky indrindra ka rehefa manana jesosy tsika dia voavany olana ary ho sitrana ianao ary tsy ny retinao ihany no sitrana fa ny ara-panaonao ihany koa dia sitrana ihany koa ka niriny jesosy amintsika dia mba hanantona anazy amin'izao fahitatsika izao amin'izao tsy fahasalamantsika izao mihitsiny fa izy dia tsy mba mandaho anao ka niriko amin'ny teny ity dia manatona anazy mankasitraka antsika rehetra izay ny aino ny fandaharana ny fanan'Andriamanitra ny asa ao anatintsika tsirairay avy amen. Henonao velay feo ny tompo izay mibitsika mora antsofinao zahiny anao kivindrindraka
atongilano misofina vateny tsotra ihano lazay mila zavatiniana zay champiovany fidiavanianao tanany mbola vononanampianao kinarinoakivianao hakipeomorany masonao atongilano misofinao fateny tsotra ihano lazay mila zafatinianao hakipeomorany masonao atongilano misofinao fateny tsotra ihano lazay mila zafatinianao mila zafatinianao mila zafatinianao mila zafatinianao tonga eo amin'ny dinidinika fotsika amin'ity tolakandrony sabata ity a izy mirahalano vahinitsika iresadresaka sitafo amintsika amin'ity tolakandro ity a de tsisy zany fa ny rahalahy herina solo marika izay mpandrindra kapobeny ny asa fitoriana ao amin'ny distrika nambomanarina sy ny rahalahy Ratsimbazafy Moses Justin lolona avy ao amin'ny fiangonana adventista Nalamahitsy miarabanareo amin'ny rahalahy amin'ity tolakandro ity ary misaotra anareo ihany koa manaiky dinidinika foy amin'ity tolakandro ity tsy adino ihany koa ny miaraba ny mpanaraka ny radio azisy sy ny mpanaraka ny tambadrotra serasera Facebook sy ny YouTube de miarabanareo amin'ny rahalahy miaraba rahalahy Erika ary faly nanasanay tamin'ity folakandro ity miaraba ihany koa ny vahoaka zay miaino atsika sy mijerentsika anatin'ny tambajotra serasera maro samihafa amin'izay fiarahana amin'ny distrika Nambomanarina izao iny de mbola mamirina fiarabana ihany koa ny tsirairay avy indrindra nareo zay nanasa sy ny rehetra zay mijery manaraka izao fandaharana izao ny mitambazotra serasera sy vaovao-laza teo moa zany de mankasitraka atsika rehetra anaraka an'ity dinidinika zay fanaovana eto ty eny ary ny resadresaka fo zay fanaovantsika de hoe mahakasika ny zava-misy ny nany hoe ny nanahoana ny mpanahany membre tao anatin'izay fiobona nandritra ny volana vitsivitsy zay ny ainatsika mianakavy tao anatin'izany fiobona zany amin'ny ankapobeny ahoana no fahitanareo an'izay zavatra zay marina tokoa zay rahalahy Erika satria dia miaina tanteraka tao anatin'ny fiobonitsika nandritry ny elom-bolana katroko zay ary tao anatin'izay no ny sinny fepetra zay tsy nafahan'ny fiangonana ny sokatra raha ny marimarina kokoa dia niaina tao anatin'le fiobona zany ny fiangonana ray manontolo mihitsy noho izay toe-javatra zay dia tsy nanadino Andriamanitra amin'ny ankapobeny fiainana nahara-pana na niara-nofo ny tsiraray avy fa tsara manamarika fa ny fiobona izay misy zavatra ao anatin'izany de tsy inona fa ny karazana tahotra noho ny toe-javatra mitsitranga eo zany ny atongavana sy ipoira an'le hoe samba eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ary ny amin'ny jaona toko roapolo dia misy contexte anankiray naloha hevitra anankiray ao anatin'ny jaona toko roapolo taorian'ny nafatesin'i Jesosy Kristy ny zavatra nitranga de zao
rehefa maty jesosy ka nalevina ary misy la teny fikasana zay mitsanganany amin'ny andro fahatelo a dia zany hoe amin'ny andro fahatelo nafatesany zany hitsangana izy ary tamin'ny fotoana io a dia ny marino voalohany indrindra zay nandehny zany fasana nandeha vao maraimbe ary tamin'izay fotoana zay a dia niverina nampilazan'ny mpianatra izy de zao ny lalàna tamin'izany fotoana zany a dia nampatahotra ny mpianatra satria rehefa jerentsika ny jaona toko faharoapolo andiny fa tsy vimbiny folo sy ny faharoapolo zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy hoe ary rehefa rivan'le andro voalohany amin'ny herinandro raha voarendrina amin'ny varavaran'izany angonan'ny mpianatra noho ny fahatahorany jiosy de tonga jesosy ka nitsangana teo foany de nanao taminy hoe fiadanana ho anareo ry havana malala ry mpiany malala ny tena marina de zao karazana fiobona anankiray nandritra ny tiandro ray ty ihany koa no nisy an'ny mpianatra tamin'izany fotoana zany nitoerana nisy an'ny mpianatra no ny tahotra no ny lalàna tamin'ny fotoana io fa tafatsangana indray jesosy de natahotra sao ho enjena sao hidina ihany ray koa zay namoaka ny secret satria mpiaraka tamin'ny kristy moa ny mpianatra mazava ho azy tamin'izay fotoana zay no ny tahotra zany de nihiboka takan'izay ny fiangonana zay niaina tao anatin'izany enim-bolana zany nihiboka tena raharaha zany ho an'ny fiainana misy ny fikitiny ny fiainana ranofo fa indrindra ny ara-panahy ihany koa ka nefa ny zavatra isoran'andriamanitra de ity ny fisin'ny toy zavatra takan'izany a andriamanitra dia nampanantena fa miara-miasa ny zavatra rehetra asoa zay tian'andriamanitra na tsara io na ratsy fa nylalovantsika aloha dia niaina atao anatin'le fibonitsika ny fibona zany a nandritran'izay ny fiangonana dia tsy hoe nipetraka fa vo maiky aza nampitombo ny aim-panany membre nandrefesana indray no hoe hatraiza ny ampanako ary hoana ny fomba fifandraisako amin'ny kristy ny maromarina kokoa ka ny fantanianao izay napetraka atao raha laherika hoe ahoana ny ampanany membre nandritry ny fiobona tena hita hoe nivelatra ny aim-panahy tena nivelatra ary nampitombo ny ampanany tsiraray zay fiajana hita atao anatin'izay enim-bolana zay na dia natao zay hoe tsy tafiditra ataony anatin'ny fiangonana noho le hoe fiobona zay tsy maintsy nolalovana tamin'iny enim-bolana lasa iny amin'ny akapoben'ny fiainana zany mariny zany raha na zay mikasika an'izay fiboana zay misy moa zany ohatra nahagaga misy tamin'ny fotoana iny hoe hanahoana ny membre ny fiangonana hanahoana ny tsirairay avy a raha toaka mikatona zany fiangonana zany nefa tsy izay ny zavatra nisy fa ohatra fiaikana koa aza satria dia lina de lina ny olona tamin'ny fanarahana tany tokantrano am'ireo tambazotra serasera sy ny ainao manjery a izay nampitana n'ireny fanompoam-pivavahana zay natao ireny a dia ny zavatra hita dia lina ny olona teo am'fanarahana ny soratra masina sy ny fampianarana rehetra zay nandeha tamin'ireny ainao manjery ireny dia ny fanontaniana hoe nanahoana ny zavatra tena azo nysoana zany de zao hoe ny tombony aim-panany membre fa tsy niaraka ny eritreretanazy a tamin'izay fotoana zay ny marianareo teo zany fa de hoe ny tombony aim-panany membre raha izay ry zava-misy efa miverina miaina amin'ny fiainana tsikelikely tsika am'izao fotoana zao ary efa misokatra ihany koa ny fiangonana ahoana ary ny mety hotoy an'izay zavatra zay raha ny fijerinareo mirahalahy azy manokana indray ny terin'andriamanitra ihany no andao hojerentsika zay sytonantsika lesona mandrakariva eo amin'ny fiainana zay moa mahakristianina ny kristianina ao amin'ny jaona toko araiky am'roapolo ao a de zao taorin'ilay nitsanganany jesosy tamin'ny maty dia nisy ny fiainany rety mpianatra reto indray zay le verina hoe fiainany voalohany taorin'ilay nitsanganany anisan'izany ny petera izay no hoe verina hoe filoha tsampana angamba zay no azo resana azy petraka ny fanontanianao na nahoana indray a no trangany zavatra nisy hoe taorian'ilay fiobona rehefa hoe nisokatra ny fiangonana mahafinaritra de zao ireto mpianatra kristy reto zay tarian'ny petera dia mivonina mandrakariva foana aloha hoe hanamafy ny fiarahana am' jesosy amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ao a rehefa hoe mandingana avy aorina le jaona toko araiky am'roapolo zany de tonga de miboky ny asan'ny apôstôly de zao zavatra mitranga amin'ity toko voalohany amin'ny asan'ny apôstôly ity ozy izy amin'ny andininy voalohany fa ny lohateny ry ambony moa zany hoe le contexte ety aloha hoe nifidianany ny apôstôly ny anankiray ho namany isy olany jodasy zavatra tsy nambaro anatin'izy io de zao ny fiangonana zany rehefa misokatra de anjara ny filohatsampana anatin'ny fiangonana mianga avy any amin'ny pastorany district reo cd maro isan-kanrazany nany hoe mpandrindra eo anivon'ny district isapitsampana no mijery hoe iza
no membre zay no everina fa sanatria tsy hoe mangatsika fa hoe tsy ao ny fahafatesany moa iny fiainany zanak'olombelona tsy maintsy mandalo amin'izay dia mety nisy izay fa eto dia ny mpianatra ipetera mihitsy no nitarika an'izay toejavatra izay amin'ity toejavatra mitranga orian'ny fiobona ity ary ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny anisan'ny tiako indrindra rehefa misy ny toejavatra tahaka an'izao dia zao no afatrafatra mba tiana mba ho apetraka Andriamanitra tsy manadino antsika ary eo amintsika mandraka ariva Andriamanitra i Jesosy rehefa avy nitsangana tamin'ny teny fikatsana noho ny fahafatesana dia hitsangana tamin'ny maty izy dia ity amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa sy ny Jaona toko faha 2 ity zany no rassemblement manokana ho amin'ny mpianatra tamin'izany fotoana zany na hoe fomba famorina anankiray fiantsoana amin'ny mpianatra hivory indray taorian'ilay nahafatesany ary dia tafavory ny mpianatra fantatritsika fa lasa nandeha namonjy ny asa mandrara ny mpianatra lasa nandeha nanarato sy ny sisa fa teto am'izay zany tafavory ka indro fa karazana ohatry ny fivoriana andao ataontsika hoe fivoriana distrika le izy fiangonana ny distrika Nambomanarina manokana dia zao manana an'izay dravitrasa zay izy aorenan'ilay fiobona tia nisy izy ny fivoriana distrika ary tena ho zay mihitsy ny plan zay efa mipetraka ankehitriny tahaka amin'ity mpianatra ireto taorianan'ilay nitsangana Jesosy Kristy tamaty dia fivoriana voalohany nataon'ny mpianatra indray zany ity hanao fivoriana distrika ka inona moa ny tanjona dia zao hoe mba nilatsany fanamasina amin'ny membre tsiraray avy ihany fa hatramin'ny zaza madinika aza amin'ity fivoriana distrika zay ato izy vavaka sy federana rano fotsiny no ny toejavatra nandalo tamin'ny fiainana ary nazahoana indray ny famonjena tsy maty famanaina dia ho atao zany zay ny endriky ny asan'ny apôstôly toko faharoa zay angatany distrika misy hoe mba hirotsaka amin'ny fanamasina inona moa no asan'ny fanamasina raha ny resaka fiangonana ny jerena ny asan'ny fanamasina dia tsy inona faraka amin'ny fantatsika dia zao hoe hery anankiray zay angatana mihitsy mba hiasa amin'ny tsiraray avy amin'ny tana ny asa fitoriana filazantsara ny distrika dia manana drafitrasan'io fitoriana filazantsara io zay ilaina amin'ny fanamasina mandrakariva koa amin'ny fivoriana distrika zay ho atao zany tahaka ny tiasan'ny apôstôly toko faharoa ity dia zao angataka amin'ny fanamasina mba hamintanan'izay endry javatra mahafinaritra zay ary zay no endrika taorinan'ilay hoe fiobona ny fiangonana nanahoana faly izy amin'ny kapobeny zany ny fiangonana hoe misokatra indray tia ny fiangonana nandritry ny fiobona aza moa dia nametram-panontaniana foana amin'ny ray aman-dreny pastora ohatra na hoe nilo olona hoe pastora nilo olona ahoana raha ovina antsika tiany misokatra dia tsy maintsy manaraka ny fepetra isika ankehitriny tafisokatra ny fiangonana eny mety mbola misy aza tsy misokatra ny fiangonana zay mbola mitaintaina any hoe raha ovina izay noho ny isa zay everina fa mbola mihoatra ny takina ao anatin'ny fepetra dia entisika mba afaka mba hoe ho foana tanteraka ny aretina ny valana aretina zay mandano amin'ny maneran-tany mihitsy fa hita fa hoe mandroso ny ampanany membre na dia teo aza ny fiobona dia hita hoe ny tombony ampanahy fa mazoto miditra anatin'ny fiangonana membre ankehitriny iasa indrindra no tiako entina amintsika satria maro ny fanontaniana mipetraka nandritra n'izay fioboana zay hoe rovina ny sokatra ny fiangonana ovina no hanomboka ny fitaom-pivavahana zay iarahana zay efa nahazatra teo aloha satria ohatra nisy ny fisitahana kely kanefa dia ny zavatra nafinaritra dia zao rehefa tonga ny sabata dia tonga ny tsirairay avy ary dodina ary nampanahy dia zao hoe sao dia misy tamana any amin'ny fiobona le membre kanefa tsy arakaraka an'izay moa zany le izy fa ny roso eo am'izay fanompoana an'Andriamanitra zay isa sabata ary natao ny fandaminana dia nanaraka ny lamina rehetrarehetra sy ny fepetra zay nitakiny fitondram-panjakana zany dia mahafinaritra indrindra ka dia ninoko fa izao fanarahan'ny membre tsiraray avy ny fanompoam-pivavahana isaky ny fotoana sabata voatendry zany dia mba hitohy hatrany zany ka ahitana ny aim-panahy hiakatra ambony dia ambony kokoa mino fa tafampitany amin'ny tsiraray ny afatra zay tianareo mirahalahy ho ampitaina tamin'ity androany tia ateninareo foy mba hamarana antsika satria dinidinika fo moa izy tia dia teny foy meko ray minitra avy anareo mirahalahy mba amitinana zay voalaza zay ary hoentsika mamarana ihany koa n'izao fandarana zao eny ary ny amarana anay azy dia zao fiangonana monodresana ary ny fiangonana dia manana iraka ampanaovina ninona moa ny iraka dia
manatotosa ny andraikitra zay napita taminy ary eo anatin'izay iraka izay de ny fitoriana filazantsara ny tena ivo ny fiangonana zay mijoro anankiray ka ny distrika de nandray ny andininy manokana zay sahazany amin'ity resaka fitoriana ity amin'ny korintiana faharoa toko fasivy ka ny andininy faharoa korintiana faharoa toko fasivy ka ny andininy faharoa vako toy izao amin'ny anaran'i Kristy hoe fa fantatro ny fahasotonareo zay ataoko rehareny aminareo amin'ny Makedonia hoe efa voninatry ny taony tsy akaia ary ny zotim-ponareo de nampirisika ny maro ravana malala ny faniriana de zao ny zotim-po zay efa nananantsika nandritry ny fibona ary ny zotim-po izay ananantsika aoriany fibona ny fisokafan'ny fiangonana zao mba zotim-po tsy miala mihitsy mandra-piavan'i Kristy ary manatotosa asika sy mamita la iraka zay nampanaovana atsika de ny fitoriana filazantsara koa iaverin'izay fa tavita ny afatra ho atsika tsiraray avy dia mampahery atsika rehetra mba hitoy hatrany ary ampitombo hatrany ambandain'ny fitoriana filazantsara izay ho ataotsika mianakavy anatin'ny fiangonana ao anatin'ny distrika sy ny fédération zay misy atsika mihitsy aza izay afatra anso angambany any no tiako apetraka amin'ity famarana an'ity ho an'ny sirairay avy zay manaraka ny fandaharana ny membre sirairay avy dia ny mba atonga asika mba hanao ny asa zay napetraka Andriamanitra amintsika satria miaina amin'ny vanim-potoana farany indrindra mihitsy isika zao eo manakaiky ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny ranolanitra ka mila vitaina ny asa fitoriana ka isika sirairay avy dia asaina nisy tokantrano nisy fikambanana nisy sirairay avy isambatan'olona mihitsy mba hanatanteraka izany asa izany mba afahantsika miaraka amintsena haingana ilay Jesosy zay andrasantsika eny amin'ny ranolanitra enary makasitraka anareo amin'ny rahalahy nitondra izay fanetarana sy fampahirezana izay ary de mirasoan'ny distrikana Ambohimanarina eo mpamitana zay asa nakinina taminareo izay ary sorana ihany koa isika rehetra zay nanaraka tamin'ity tolakandro ity Andriamanitra ny tany tsiraray avy ary hita manokana distrikana Ambohimanarina ihany koa makasitraka ny rahalahy Erika ary makasitraka ny tsony radio Azis zay anisany nanompoana amin'ity amin'ny folakandro ity niaraka nanatotosany zao fandaharana zao Andriamanitra hitantsika rehetra mametraka ny velomatra mandra-pitafa mandra-piona toko manao velomantsika rehetrarehetra Otari
izao tsika dia anaraka ny fotom-pampianarana ao amin'ilay fotom-ponoana 20. mamerina ny fiarabana ao amin'ntsika rehetra indray amin'izao sabata folakandro zao izay manaraka tsy tapaka ety fandaharana mamitsika ity andehsika anao tompo maso kely ny amin'ny fotom-pampianarana 20 tsy hoampiny fotoana raha toka izy 20 zay no tanysaitsika eto fa mangataka anao misy boky manokana momba zay taridalana izay tara-pahazavana ao ny ahitantsika ireo fotom-pampianarana 20 ireo fa nojerentsika manokana amin'ity androany ity dia ny loha hevitra momba ny fanahy masina izay loha hevitra faefatra izy io amin'io taridalana io fanontaniana mipetraka dia hoe iza moa ny fanahy masina inona no manahoana sy manahoana ny toetetrany ary inona no ataony ho ahy ny fanahy masina dia persona fahatelo amin'Andriamanitra telo izay iray ary izy arak'izay mahapersona zay dia manana ny toetrany manokana ihany koa izy ny solotenan'i Jesosy Kristy eto an-tany ary indrindra ny asa be teo amin'ireo mpianatra fa izay ny toetrany dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko fa 9:12 fa 7 hatramin'ny 7:12 tsy ho tany saitsika izy ireo fa manasa anao any tokantrano any any amin'ny toerana rehetra izay misy anao mba handray ny baibolinao dia amaky ireo toetra izay anana ny fanahy masina ireo fa nojerentsika manokana dia izao ny toetra ny fanahy masina dia mitaridalana ao amin'ny fahamarinana ary rehefa mitoetra ao anatsika ny fanahy masina dia izy no mitaridalana atsika ho amin'ny marina mandrakariva ary ny marina dia ny tenin'Andriamanitra irery ihany anisan'ny toetra ny fanahy masina koa dia miaino an Jesosy izy io ary izay rehetra reny avy amin'i Jesosy dia ambarany amintsika izy ny mampatsiahy izay rehetrarehetra efa nivakiantsika tao amin'ny soratra masina ary ireo mpitory teny dia mahatsapa izay indrindra hoe fitarian'ny fanahy masina ny fanahy ny mampatsiahy izay zavatra rehetra no manina ary anisan'ny asan'ny fanahy masina koa dia ny mampiaiky atsika ny fahotantsika rehefa ny fanahy masina no mitoetra ao anatintsika dia miaiky ny fahotantsika isika niza tsy mety miaiky ny fahotana izay nataony teo anatrehan'Andriamanitra dia tsy afaka mamela ny eloko izany mpanota izany mihitsy Andriamanitra fa niza miaiky ny fahotana izay antso avy amin'ny fanahy masina dia matoky sy marin'Andriamanitra mamela ny elotsika ary manafaka atsika amin'ny fahotana sy ny loto rehetra sy ny tsy fahamarinana rehetra anisan'ny asan'ny fanahy masina ihany koa ny mampiaiky atsika ny fitsarana izay fitsaran'Andriamanitra tsy maintsy ho avy ary ny olona rehetra dia tsy maintsy mandalo amin'izany fitsaran'Andriamanitra izay ho avy tsy ho ela izany ary indrindra tsy maintsy ho tsaraina amin'ny ataoko ho amin'ny ataonao ianao rehefa ho avy izay fotoana iavian'i Jesosy Kristy ka noho izany aoka tsika andinika angataka mandrakariva ny fitarian'ny fanahy mba hatonga atsika mba ho tsaraina ho amin'ny fahafahana satria namaly ny antso ny fanahy masina anisan'ny asan'ny fanahy ihany koa dia ny mitarika atsika mibitsika ny olona iray mba andeha amin'ny toerana iray andeha ho any amin'ireo olona rehetra izay mangetaeta sy liana ny tenin'Andriamanitra ary ny asan'ny fanahy ihany koa dia izao izy no mitoetra ao anatintsika ahatonga atsika ho lianany amin'ny zava-panahy mamperitreritra zany raha toa ka misy olona tsy lianany amin'ny zava-panahy fa ny fanahy izay angatantsika isan'andro dia mitarika atsika ho lianany amin'ny zava-panahy mitarika atsika ho tia zava-panahy mitarika atsika ho tia fafinaretana eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy fafinaretana any amin'izao tontolo izao araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 5:4-12 dia izao no lazainy fa izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra
tsika io zany zanak'andriamanitra satria tarihan'ny fanahin'andriamanitra tsy misy olona izay tarihan'ny fanahy masina ka andika ny sitrapon'andriamanitra ny fanahy masina zany dia mitoetra ao anatintsika mba tonga atsika andeha araka ny sitrapon'andriamanitra ary ny fanahy masina no mitaridalana atsika ho amin'ny marina mandrakariva ary ny mahafinaritra dia izao rehefa ny fanahy masina no mitoetra ao anatiko ao anatinao dia lasa be fitiavana ianao miaina ny fiadana-tsaina ary miaina ny fiadana-po rehefa ny fanahy masina no mitoetra ao anatin'ny kristianina dia azo antoka fa be fitiavana izany olona izany olona may manindry fo izany olona izany olona may mandefitra ary olona may mamela heloka ny fanahy masina dia miandry ny sitrapontsika ilefitra eo ambany sitrapony mba hahafahan'ny fanahy masina mampiasa ho amin'ny toerana rehetra sy amin'ny sehatra rehetra mba ho fitaovana mahomby eo ampelantanany ho amin'ny asa famonjem-panahy mba finaritra ry ava-malala fa miasa amintsika amin'izao ny fanahy satria hita eo amin'ny fifoazana sy ny fanavoazana ary miaingy amin'ny tenako sy miaingy amin'ny tenanao izany ary miatomboka lasa ao atokantrano paritaka eo amin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra hatrany am-piangonana ary mety hanerana izao tontolo izao mihitsy raha toka manaiky ny sitrapoko ilefitra eo ambany sitrapon'ny fanahy masina mba hahafahan'ny fanahy mba hampiasa ho amin'ny toerana rehetra sy ny sehatra rehetra antso atsika dia izao ndaotsika hangataka sy hitalaon'ny fanahy masina mba hampatonga atsika ho azo ny fanahy masina ho ampiasaina fa tsy isika no mampiasa ny fanahy masina mahagaga indraindray no mahita olona izay tsy mety manao dingana ho ampiasain'ny fanahy masina fa izy indray no maniraka ny fanahy masina andeha hiasa isika ny tokony ampiasain'ny fanahy masina fa tsy ny fanahy masina no ampiasaintsika hoe mandehana ataovy izao zava-dehibe ny angatantsika ny fanahy masina mba hitaridalana atsika indrindra amin'izao vanim-potoana farany izao mba ahafahantsika ahafahan'andriamanitra miaro atsika eo amin'ny fahavalo indrindraindrindra ny fakam-panahy rehefa ny fanahy masina no mitoetra ao anatsika dia lasa haitsika ny zavatra tokony ataontsika haitsika hoe atreto tokony aleo ny fotoana betsaka izay ananako dia ho laniko ao amin'andriamanitra rehefa ny fanahy masina no mitoetra ao anatsika dia haitsika manao lohalarana an'andriamanitra sy be fitiavana eo amin'andriamanitra mihoatra ny zavatra hafa rehetra izay tsy mahasoa akory noho izany ndaotsika hitolona angataka ny fanahy masina ilay fanampampahery ao anatin'ny akoviana ilay fanampitaridalana ao anatinao izay very hevitra hoe ho ay za ty ndeha tsika hitalao mafy andriamanitra ny hanomeny fanahy ny fiadanana mba ho fenon'ny fanahy ianao mba handeha araky ny fanahy fa tsy handeha araky ny sitrapon'ny nofo satria rehefa ny fanahy no taridalana dia izay sitrapon'ny fanahy rehetra dia tanteraka eo aminao andriamanitra ny hanomeny fiadananao amintsika tsirairay avy mba tonga atsika andeha araky ny fanahy ary mba anana ny fiadanam-po amen
ianao Jesu tsy hoafaka waizamu ratu ilauzana tanua azafu miangavyana waizamu ratu ilauzana tanua azafu miangavyana emanutidina mijenda mandrika dari unawau umemnamana fenunifana nutukatranu isaorantsika ireo zay nanolotra izany fotom-pampianarana izany ankehitriny koa sika dia anaraka ny fotoanany fahasalamana mila kajina ny fahasalamana araoany ampifaliana no anolorana ny arahaba ho antsika rehetra trary ty sabata androany ity tonga amin'ny fotoana fandaharana ara-pahasalamana isika ka androany dia loha hevitra mahafinahitra no entina amintsika nampitondraina lohateny hoe andao iverina amin'ny natoraly Andriamanitra raha namorona zao tontolo zao dia ny tsara indrindra no manana foronina ho antsika rehetra rehefa namorona Andriamanitra dia zavatra natoraly no naforonina ho antsika amin'izao nefa tsika mahita fa maro ny olona marary maro ny olona izay tratran'ny homamiadana ao ny olona izay tratran'ny fatsetsehana lalandrà AVC inona ary mahatonga an'izany rehetra izany nahoana ny olona taloha no ela velona nahoana ny olona taloha no efa mahatratra 10,000 taona efa natratra na dia tao amin'ny aorianany safidrano raha dia mbola nahatratra fotoana lava ny olona nahoana arany amin'izao fotoana izao 80 taona dia efa maty ny olona dia ho valiantsika izany androany ka
ny azo lazaina dia izao ny sakafo a ny tena mahatonga ireny rehetrarehetra reny, ny sakafo hoantsika ihany a no mahatonga izany rehetra izany. Ka inona ary moa izany ny sakafo manin'Andriamanitra ho an'ny olona dia hojerevantsika izany. Ao amin'ny Genesisy a toko voalohany a 2:7 dia misy toy izao: ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsambo dia ho fihinana ho anareo a ireny. Izany hoe zany a ny sakafo ny manin'Andriamanitra zany a ho an'ny olona dia izao ny anana manitsambo rehetra, ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsambo. Ao amin'ny Genesisy koa toko 7:20 ka 7:10 dia misy zao teny zao: ary koa izy tamin'ny Adama, satria efa niain'ny feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hinanana izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao, fa oriana no hinananao vokany a amin'ny andro rehetra iainanao. 9:20 ary aniry tsilo sy hery ho anao izy ary hoaninao ny anana famboly. Ny anana famboly zany dia tsy ninona koa reto fa le anana maniry any an-tsaha, izy ireny dia natao ho sakafon'ny biby. Ao amin'ny Genesisy toko 1:30 dia misy toy izao: ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananaina rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-maitso rehetra ho fihinany. Dia nisy zany ny zava-maitso eto indray zany a dia tsy inona koa fa ny anana famboly. Raha ho resumentsika kely zany dia izao, izany hoe ny sakafo no manin'Andriamanitra ho an'ny olombelona zany dia izao: voan-javatra isan-karazany a, vary a, katsaka, voamaina sy ny sisa. Dia ankoatr'izay ny voankazo isan-karazany. Hita tao amin'ny sahedena daholo izany rehetra izany. Ary no an'ny biby zany araka ny efa vakitsika teo dia izao ny anana famboly ary ny zava-maitso rehetra. Ankehitriny nefa dia mivadika ny tantara satria taloha ny biby dia anana famboly zava-maitso rehetra no hanina, ny olombelona voan-javatra isan-karazany ny voankazo no hanina, fa ankehitriny kosa dia ny biby indray no hohanin'ny olombelona. Tena mivadika mihitsy zany ny tantara teoriana. Dia inona nefa ny mahazava-doza an'izay zavatra izay? Tena zava-doza satria izao loza ateraky ny finanana hena nefany dia reto lisitra reto dia misy lisitra be da be izay ateraky izany finanan-kena izany. Io na atao saosy io fatina biby foana ny ilazana azy, fatina nofom-biby io. Rehefa vonoatsika ny akotrana, vonoatsika ny omby dia fatim-biby izay ny ilazana azy, ka na ataontsika saosy io na retintsika dia izay foana. Ka ireto lisitra manaraka reto dia misy ifandraisa mivantana amin'ny fihinanana nofom-biby na hena moa izany filazantsika anazy. Aretina mangididy amin'ny hoditra izay indraindray izy dia ohatran'ny varamena, ohatran'ny hoe lanin'ny biby ireny ny hoditra. Ao ny sinusite koa, ny areti-po ny tsy fahalevonan-kanina, areti-koditra, fivalanana, gazy ao amin'ny kibo na ilay lazaintsika hoe fandefasana rivotra, fofona amin'ny vatana, fitohanana na constipation ary fahamainan'ny hoditra, allergie, fatigue, faharirana, aretin'andoha, fikorontanan'ny hormone, fakisitinana sy ny sisa maro be. Izay rehetra voalaza izay dia hita tao amin'ny boky atao hoe prescription for dietary wellness page 144-147. Ka izao zany mahasalama kokoa ny mihinana voan-javatra toy ny hoe katsaka, varim-bazaha, voamaina isan-karazany, varimena, ary ho an'ny siramamy tsy dia tsara loatra mihinana siramamy fa alao tantely. Dia aoko tadiditsika fa ny siramamy dia sakafo mampitombo selana cancer. Eo amin'ny karazana mofo koa dia tokony mila mitandrina amin'ireny mofo ireny satria misy tsy mahasalama koa izy ireny. Dia aoko tadiditsika zany fa tsika dia tokony mihinana mba ho salama fa tsy hoe mihinana mba ho voky. Misy ifandraisana ny sakafo hohanina sy ny fiainana ara-panahy. Mitarika ao amin'ny fahaverezana ny fihinanana sakafo raharan'Andriamanitra. Ohatra amin'izany ny kisoa, ohatra anankiray moa izany raisiko iny fa mbola misy maro amin'ny baiboly ao.
andenge jerentsika amin'ny isaia toko voenambempolo andina fa fito ambe folo zay mivaky toy izao izay manamasina sy manadio ny tenany ho ao an-tanimboly ka manaraka ny ira ho avoany ary mihinana ny anakisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levina avokoa hoy Jehova. Tsy sakafo zany ny hena fa poizina. Rehefa misy olona mihinana hena zany ohatry ny hoe monjy fanasantsika na hoe voasany an-tranon'olona ka mahita le olona mihinana hena dia zao aza atao hoe bon appétit izy fa atao hoe bon sens hoe satria tsy mahasalama ny hena. Tsy sakafo zany ny hena fa poizina. Ka ireto arany inona zany tokony atao ary? Andehantsika hiverina amin'ny zava-maniry, andehantsika hiverina tamin'ny famoronana. Dia ireto misy tombontso azo avy amin'ny sakafo izay mifototra amin'ireny zava-maniry ireny. Izany hoe ny régime mifototra amin'ny zava-maniry zany dia afaka misoroka sy manampy amin'ny fahasitranana avy amin'reto aretina maro reto misy aretina maro zany ka mety ho sitrany reto raha ohatra ka mifototra amin'ny zava-maniry ny régime izay hoantsika. Ny aretina andoha, areti-koditra, ny cancer, ny olana tsy fandevonan-kanina, ny allergie, ny areti-po, ny olana avy amin'ny fitadidiana, cholestérol ambony, ny diabète type 2 ary ny fikorontanan'ny hormone mbola misy maro be. Dia ny sakafo mahasalama zany dia ireto zany sakafo mahasalama ny voamaina sy ny voankazo isan-karazany. Zany hoe mila miverina mifototra tany edena mihitsy zany tsika amin'izao andro farany izao mba hananantsika vatana salama sy saina salama tsara afaka mandinika sy mamantatra ny marina ary ny fahamarinana. Dadio zany fa tsy sakafo ny hena fa poizina ho an'ny vatana. Dia mila miezaka tsika mba ho salama tsara satria ny sakafo hohanina dia misy fifandraisany amin'ny fiainana ara-panahy. Ary ny tsy fifehezan-tena aoka ho tadiditsika fa ireo ray aman-drenitsika taloha Adamaseva zany ny tsy fifehezan-tena teo amin'ny sakafo no namoizany Adamaseva ny saedena ary ny tena izay tsy mety maty rehefa foron'Andriamanitra ny olombelona dia nataony tsy mety maty dia nefany nafoy ny ireo ray aman-drenitsika ireo zany no ninona tsy fifehezan-tena teo amin'ny sakafo. Ka ireto misy ohatra fotsiny reto fa tsy voatery hoe ireto rery fa maro be ny sakafo azy mifototra amin'ny zava-maniry. Ao ny ravina maitso misy maromaro izy ao ny voamaina, ny légume, ny voankazo, ny céréales, ny hanin-kotrana misy maromaro hitantsika ireo fa mbola misy maro izay azontsika hohanina misafidiana amin'ireo. Ireo ny sakafo tsara sady ara-pahasalamana ka andeha ireo no hohantsika mba hitondra fahasalamana ho antsika. Ao amin'ny Korintiana 1:10 dia misy an'izao teny izao: koa amin'izany na mihinana na misotra ianareo na inona ataonareo dia ataovy ao voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ny firariako dia mba hananantsika rehetra fahasalamana ka dia mirary antsika ho salama tsara ary ho feno ny fitahian'Andriamanitra. Hawanda
ry ava-malala mino aho fa fotoana voatay ho atsika ny fotoana rehetra ny lalovantsika nandritra ny sabata. Tena mahafinaritra ny sabata. Milohany amaranantsika tanteraka ny fotoana dia andray fampaherezana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra antsika mba hoentsika ho vatsy mandritra ny herinandro. Milohan'izany dia manasanao mba hanaraka vavaka foy hangataka ny fanatrehan'ny fanahy masina isika. Andriamanitro, angatahanay ianao mba hanome anay ny fanahinao masina, hanazava ny sainay, handraisanay ny fampaherezana, ny vatsy hoentinay hiatrika ny herinandro vaovao amin'izao famaranana ny sabata izao. Angatahana amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen. Ry ava-malala, nisy mpitondra fanjakana anankiray. Mpitondra fanjakana anankiray izay nasa ny aiky an'Andriamanitra, tena ny aiky ny herin'Andriamanitra mihitsy. Dia nanery ny mpanompon'Andriamanitra mba hanao asa mifanohitra amin'ny fieritreretany. Ary sady narano fampirorona izay fiaikana nataony tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra izay. Izao novakitsika ao amin'ny Daniel toko fahatelo. Daniel toko fahatelo dia ny andininy 15 tapany faharoa. Andininy 15 tapany faharoa. Iza moa zany Andriamanitra avonjenareo amin'ny tanako zany? Iza moa zany Andriamanitra reo zany? Ianareo zao anie zay tiako atao aminareo, vonoko nareo dia maty, velomiko nareo dia velona. Hitantsika rehefa avy eo ny valiteny nataony reto mpanompon'Andriamanitra reto, manoloana an'izay fiaikiana nataony ity mpanjaka ity. Fantatritsika fa mpanjaka Nebokadnezara io, nanoloana an'ireo tovolahy 3 lahy
mpanompon'andriamanitra fa raha mba mipetraka amiko mipetraka aminao zay fanontaniana zay hoe iza moa zany andriamanitra ro zany iza moa io andriamanitra tomponao io manahoana izy io ka raha ohatra ianao zany zao ka andalo toejavatra sarotra am'ty herinandro ty de mba ahoana mba mahavonjy anao ve zany andriamanitra tomponao zany na misy toejavatra manokana angamba toejavatra mahafaly mavita manampy anao mba voamaika mahafiorina ny finoanao azy satria nandray fitahina avy aminy sy ny sisa zay mety fanontaniana ao ambadika ilay hoe iza marina moa io andriamanitra zay tompoitsika io rehefa malala mba ahafahantsika mifampahery am'izao famaranana ny sabaty zao de iresaka aminao zavatra vitsivitsy am'ty natsika hoe iza marina moa io andriamanitra zay ivavahantsika io andriamanitra ivavahantsika de naniraka ny zanan'lay tokana mba hamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana zany nivakitsika ao amin'ny Mateo toko voalohany Mateo toko voalohany ka ny andininy 5 de voalaza fa Jesosy lay zanak'Andriamanitra de niraina mba hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana azadino fa hamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana io andriamantsika io indraindray moa somary mampalahelo ihany maro ny olona no miantso an' Jesosy mba hamonjy azy rehefa marary izy fa ny fahotany aloha tsy de mampaninina azy loatra na mijanona miara-miaina amin'ny fahotany eo azy ny tenany zany tsy zany no nandaminana Andriamanitra hanampy atsika amin'ny toejavatra rehetra iainantsika fa ny tena nahatongavan' Jesosy de hamonjy anao mba tsy iaina ao anatin'ny fahotana tsy ho andevozany fahotana mba tsy izany tsony tsy zay tiany Satana atao eo amin'ny fiainanao amin'ny fanandevozany amin'ny alalan'ny fahotana matetika atsika mandevitra ny amin'ny fitiavan-tenantsika fahotana zany mandevitra ny amin'ny lolopo misafoka ny fialonana sy ny sisa fa rehefa tonga ny toejavatra mahakasika ny asa mandrarana ny fidiram-bola ny business sy ny sisa de mivavaka mafy Andriamanitra taio ny fianarana ny fanadinana rehefa malala Jesosy zay antsoina hoe Jehovah ny mpamonjy de ozy ny voalazan'ny anjely tamin'ny Maria hoe hamonjy anao afaka amin'ny fahotana izy aza mandefindefitra amin'ny fahotana zany tsy ny fahantrana ny tokony hampamenatra atsika eo mason'ny hafa fa ny fahotana raha ohatra zany ka misy olona anankiray tsy mahamenatra azy ny fitiavatena fa mahamenatra azy ny hoe ratso ny sakafo ny loka ny raha mitaha amin'ny ny hafa rehefa ohatra misy fivoriana na misy fiaraha-mitsangatsangana na ohatran'izany rehefa malala Jesosy de hamonjy anao afaka amin'ny fahotana ary eo ny tena anehoan'Andriamanitra ny famindram-pony sy ny fahasoavany zay midika ny fitiavany atsika ny zavatra anankiray faharoa ihany koa Jesosy io anome atsika ny hery ho tonga zanak'Andriamanitra zany voasoratra ao amin'ny Jaona toko 2:12 mety tsy hanananao ny hery mandresy ny fahalemenao mandresy ny fahazaran-dratsinao efa fantatry ny tompo meloa zany fantatry ny tompontsika zany dia nambarany tsara amin'ny soratra masina fa tonga Jesosy mba hanome atsika ny hery ialatsika amin'izany fa hananatsika ny fiainany zanak'Andriamanitra lay Andriamanitra any an-danitra lay Andriamanitra masina lay Andriamanitra manomana fiainana mandrakizay tsisy fahotana intsony ho atsika ary ny fahatelo raha miresaka ny amin'i Jesosy itsika Andriamanitra nanome atsika an' Jesosy mba hamonjy atsika hatonga atsika ho zanak'Andriamanitra ary raha zanaka de mpandova hanomana atsika fiainana mandrakizay Jaona toko 4:7 de milaza fa nandeha hanomana n'lay fitoerana ho atsika izy de rehefa aveo ho avy indray de handray atsika ho any aminy zany io Andriamanitra tsika io nanome atsika ny Kristy mba hatonga ny fiainantsika ho afaka amin'ny fahotana ho fiainany zanak'Andriamanitra ary ho fiainana andova fiainana mandrakizay fa misy anankiray faharoa tena goavana be ihany koa
akoatra ny nanomezan'andriamanitra atsika ny zananylahy tokana dia io andriamanitra zay vavahantsika io dia nanome atsika ihany koa ny fanahy masina. Fanahy masina ny Jaona 5:15 dia nilaza hoe fanahy masina io mba handresy lahatra atsika ny amin'ny fahotana sy ny amin'ny fahamarinana ary ny amin'ny fitsarana. Ny fahotana, ny fahamarinana, ny fanan'andriamanitra ny mandresy lahatra atsika amin'izany. Raha manaiky ny esan'izany fanan'andriamanitra zany isika. Ary indrindraindrindra ny fanahin'andriamanitra ny manome atsika ny hery hijoroantsika ho vavolombelon'ny tompontsika. Itsika mantsy eo am-piomanana ny amin'ny andraisany atsika ho any an-danitra dia eo ihany koa ny hanomana atsika ny hafa. Tsy ampy ihany hoe za ho any an-danitra fotsiny fa ireo ny ava-malalako rehetra, ireo malala ny foko rehetra, ireo akaika rehetra, fa ny olombelona mifaneraseramiko rehetra, ny olombelona rehetra mihitsy aza iriko raha mba ho voavonjy. Ary reny nandatsahany Kristy ny rany avokoa. Fanan'andriamanitra dia manampy atsika mba hijoro ho vavolombelon'ny tompontsika manoloana an'ireny olona hafa ireny, mba tonga azy ho resy lahatra, hanaiky ihany koa ny fahamarinana, hanaiky handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy, hamonjy azy ho afaka amin'ny fahotana. Akoatran'izay io andriamanitra ivavahantsika io dia maniraka ny anjeliny mba hanampy atsika, hiaro atsika ary hanompo atsika. Tsy tombatombana ny tenenantsika an'izany ny soratra masina milaza an'izany. Salamo 4:17 dia voalaza tsara mihitsy fa mitoby miaro sy mamonjy ny zanak'Andriamanitra ny anjelin'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo 1:2 ny 5:12 dia voalaza ihany koa fa ny anjelin'Andriamanitra dia manompo ho atsika zanak'Andriamanitra zay andova famonjena, manompo atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, eo amin'ny asa fanompoana, eo amin'ny programam-piainantsika miaraka amin'Andriamanitra dia fanahy manompo. Zany no ilazan'ny soratra masina azy. Ary alohan'ny farany zava-dehibe amikasika an'io andriamantsika io ihany koa dia zao, io andriamantsika io dia nanome atsika ny soratra masina mba ho fiainana ho atsika. Izany no fiainantsika, zany hoe zay voasoratra ato no iainantsika. Zany no voalaza amin'ny Exodosy 2:7 dia lazaina tsara ao mihitsy hoe nomena atsika ny soratra masina mba ho fiainana ho atsika. Deutéronomie 2:7 no nylazany Mosesy an'izany fehezanteny zany. Fiainana. Mpanao salama ihany koa dia milaza amin'ilay 5 loatra, salamo 7:5 nomena atsika ho fanilo, nomena atsika ho fahazavana, ho jiro manazava ny lalantsika eto amin'ity aizina, fiainana feno aizina, anjakan'ny aizina ary misy mpanjaka ny fahamazinana eto, fa tsika manana fanilo ary raha vao tonga io fahazavana io dia mandositra ny aizina. Zany io andriamantsika io rehefa malala. Ary zao io soratra masina nomena atsika io zany no natao hanoro atsika ny lalana rehetra tokony izy. Io natao fanotsiana zay diso, ka dia zao hitahantsika rehetra Andriamanitra mandritry ny herinandro mba hanaiky ho ahitsy ny soratra masina. Mino afa mbola hiteny amintsika amin'ny toe-javatra maro Andriamanitra, hiteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina maro zay ho renesintsika mandritry ny herinandro Andriamanitra. Satria fantako fa tia ny tenin'Andriamanitra ianao, tia mamaky baiboly ianao, isan'andro isam-potoana mamaky baiboly, dia zao fanotsiana zay diso io rehefa malala, meteza ho ahitsy ny soratra masina. Farany anampiko azy angamba dia zao ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpiainy vavaka. Salamo 5:2 dia milaza fa mpiainy vavaka ny Andriamantsika. Ka lay Andriamanitra tsy tompon'ny hery rehetra, namorona n'izao rehetra zao, tompon'ny fahendrena rehetra, dia miainy ny vavaka zay ataontsika. Zany heriny mahay mamorona ny zavadrehetra, heriny tsy tafetra zany no entiny mamaly ny fivavahantsika. Andriamanitra mpiainy vavaka. Rehefa malala mino fa amakivaky herinandro miaraka amin'Andriamanitra ianao, miaraka amin'ny soratra masina, miaraka amin'ny fanahy masina, miaraka amin'ny anjelin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fiainam-bavaka,
ary miaraka amin' jesosy mandritry ny herinandro ka de zao a ho tanteraka aminao lay voalaza ny mpanao salama ao amin'ny salamo fahatelo amby roapolo hoe fahasoavana sy famindram-po no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Raha verenantsika lay tantara tany am-piandohana reto mpanompon'Andriamanitra lay tanora telo laza nytenen'lay mpanjaka hoe iza koa zany Andriamanitra ivavahanareo zany ve avonjy anareo amin'ny tanako dia no amafisiny izy telo mirahalahy tsara eo amin'lay Daniela toko fahatelo de ny andininy fa 7 amby roapolo ny andininy fa 7 amby roapolo izy telo mirahalahy nanamafy hoe ny Andriamanitra zay vavahanay de mahavonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. De ny tanterahan'ny mpanjaka tokoa ny sitrapony na tsipy tao anatin'ny lafaoro na hafanaina impito avo eny ny amin'ny mahazatra izy telo lahy fa rehefa aveo io mpanjaka io no niaiky ihany eo amin'ilay andininy resantsika teo Daniela toko fahatelo andininy fa 7 amby roapolo de ozy ilay mpanjaka hoe tena marina tokoa ny voalazanareo fa tsy misy Andriamanitra mahavonjy tahaka an'izao famonjena azonareo zao. Zany no miseho rehefa tena manompo ny Andriamanitsika isika fantatritsika tsara le Andriamanitra ivavahantsika ary miaraka aminy isika. Antenaiko fa hiaraka amin'Andriamanitra ianao mandritry ny herinandro vaovao. Antenaiko fa ho tianao ho maminao zany fiarahana mamy amin'Andriamanitra mandritry ty herinandro vaovao ty zany ary hitombo eo amin'ny fahasoavana ianao de ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao le hoe fahasoavana sy famindram-po no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao. Amen. Come
Sotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry rahalasy anabava malala fa totosa tamin'ny atsaka ny siandava ny programa rehetra ny fotoana rehetra izay nitanterana tamin'ity sabata folakandro ity. Ho famaranantsika izany fotoana izany anefa dia anao hira anankiray isika raiky amin'ny telopolo sy dimanjato. Aza mangina ataontsika marisika izany satria izay no fanetanana mba ahafahantsika mijoro hatramin'ny farany amin'izao andro farany izao. Mangina o mifoaza efa kaikile Jesu mirasaina ifampiraza fa efa kaikile Jesu azavarina na beaina efa kaikile Jesu azasundrina maimaina fa efa kaikile Jesu omiumana yana itenaziza kahasangatureni maso fa indro ni panjakana kahasangatu avoni maso indro ni panjakana omiumana yana itenaziza omiumana yana itenaziza kahasangatureni maso fa indro ni panjakana kahasangatu avoni maso indro ni panjakana omiumana yana itenaziza omafayana lelitumpu miandri ni uluna savabuari miaramisentu miaramisentu eavi fayana leliana omafayana lelitumpu miandri ni uluna savabuari miaramisentu miaramisentu eavi fayana leliana. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy farana sahady ny fotoana alohan'ny isarahantsika tao amin'izao fotoana manokana izao nefa dia tsara isika hivavaka hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izany dia hivavaka isika. Rainay masina tsara indrindra izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao atao any sitraponao saotranao izay satria nandalo sabata mahafinaritra tamin'ity tontolon'ny andro ity ary farananay amin'izao vavaka izao amin'izao takariva izao tompo malalo misaotra anao no ny fitantananao mahagaga teo amin'ny programa rehetra ingany reny teny izay renesinay sy hitanay teto amin'izao fotoana izao mba ho tafatoetra ho amponay tsiraray avy ary mba ny fananao masina no angatahanay ampitoetra izany mandrakariva isaraka eto izay afaka fotoana fohy andalo herinandro vaovao tompo malalo ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ray ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy any ampombana ny mambra tsirairay avy sy ny vahoaka rehetra mba ahafahana manatotosa ny herinandro vaovao izay misokatra ho anay noho ny anaranao Jesosy ny angatanay izany. Amen.